Mbola faly miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azy tamin'ny azana-bolana misy ny reto rahona hitantsika amin'ny sary izay mitoetra any amin'ny manodididina ny faritry ny Vatovavy sy ny any faritra Atsinanana any zany misy ny ivon'izy io amin'ny ankapobeny mitora rotsakorana hatrany amin'iny morontsiraka Atsinanana sy ny ilany Atsinanany avoatany izy ao tanatin'ny 7 ora zany fa manomboka ny andron'ny talata kosa indray dia tombanana miala tsikelikely ny morontsiraka izy. Etsy koa dia misy ihany koa ny fikorontanana misy any amin'ny atmosfera izay ambony tsy takamaso any atao amin'ny lakandran'ny Mozambika izay tombanana ihany koa mandalo aty amin'ny tany Madagasikara ka mety avinavinainy hitondra rotsakorana tanivondraona ao anatin'izay hitantsika amin'ny atsipriny moa ny mahakasika an'izay ny maripana any amin'ny talata any dia idina be ny maripana ambany indrindra zany ho ny avoatany manokana ary ny maripana ambony indrindra kosa amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy azy dia misy fiovana firy toy izao ny toetrandrontsika ho any rapiso vao maraina dia mitoetra ny orana ho any faritra Atsinanana sy ny faritra Vatovavy ary koa ny any amin'ny faritry ny atsimo Atsinanana any zany ny ilany Atsinanana tany ihany koa dia misy hatrany orana malefaka vao maraina ho any ilany andrefany tany dia manjombona ny andro izay mety arahina erikerika hatrany koa izay ho ana faritra sasany torak'izany koa ny faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia. Misy ihany koa ny orana vao maraina miendrika tanivondraona izay any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia any ho any faritry ny atsimo andrefana sy ny tany faritry Menabe dia mandraona ny andro vao maraina ny ambony moa zany maina tanteraka ny andro ary mibalika ny masoandro ho any rapiso tolakandro dia mitohy hatrany izay orana izay ho any morontsiraka Atsinanany nosy iny miendrika tanivondraona koa izay ho any tany Madagasikara ray manontolo mitohy hatrany amin'ny faritry ny Sofia moa zany ny morontsiraka andrefana dia maina tanteraka ny andro torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo sy ny any amin'ny tendrony avaratra Atsinanany nosy ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay dia tsy dia misy fiovana firy aloha zany raha ny maripana ambany indrindra fa ny ambony indrindra no misy fiakarana kely zay ho any faritry ny Otmatsiatra any zany ny morontsiraka Atsinanany nosy ihany koa tsy dia miova firy ny maripana amin'ny ankapobeny satria dia eo amin'ny 5 degré celsius eo ny ambony indrindra ny mafana indrindra amin'izay rapiso izay dia mitoetra hatrany any amin'ny faritry ny Betsiboka any mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny voavinavina. Raha ny toetrandrontsika amin'ny andron'ny talata kosa indray ny maraina aloha zany dia tombanana isy ny zavona ho any tany Madagasikara ny avoatany moa zany tena mahazo an'izay mitohy hatrany kosa ny orana ho any faritra avaratra ny nosy iny sy ny aty amin'ny ilany Atsinanany nosy izay mandraona moa zany mety misy ny orana malefaka ao anatin'izay ny ambony maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny talata izay dia midina ny maripana ambany indrindra ho any avoatany 7 degré ny voavinavina any amin'ny faritry ny Vakinankaratra any 2.20 kosa Analamanga sy ny any amin'ny faritry ny Otmatsiatra raha ny morontsiraka Atsinanana tsy dia miova firy izay maripana izay torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefana ho any androny alarobia dia mitohy hatrany aloha ny orana fa saingy aty amin'ny tapany avaratra Atsinanany nosy zany no miaina azy mandraona mitsitokotoko ny andro any ilany Atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra Vatovavy fitovinany sy ny any amin'ny faritra atsimo Atsinanana any ny ilany andrefany nosy moa zany dia miverina maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay hatrany dia misy fiakarana kely ny ambony indrindra zany ho any avoatany mahatratra hatrany amin'ny 13 degré moa zany ny voavinavina ao anatin'izay raha toa kosa midina kely izay maripana ambony indrindra izay any amin'ny tapany atsimo Atsinanany nosy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany zany no misy ny mafana indrindra 20 degré ho any Analalava sy ny any amin'ny faritry ny Betsiboka ny any Amaivatanana moa zany no mahatratra an'izay 20 degré celsius izay dia izay indray ny météo-tsika mandritra ny 3 andro manasanao hatrany anaraka izany veloma tompoko.